Ny antsy-pisiko tantara no soratany Harvony Olalaoviny Mananjara, Tahinana Antenaina, Fiderana ary Sylvia. Nandray feo Rivra Zaka Sahala. Zalahy mba ela fikarakarana koa dia hamonjy izany androany a. Mety mba nataony havaka kosa angamba ny sakafo matoa izay mbola tsy vita ihany ko. Diamondra! Ory Diamondra! Ahoana tompoko? Fangatsy mbola hoe izy eo fa efa tena noana mihitsy any ahy e. Efa vita ka! Ay! Avy aloha apikely fotsiny any ary dada hitondra an'ity vilia baolina be ty a. Ay! Nanao roa mantsy ny ako. Ao fa ho avy ary ahy e. Zay! Misaotra dada. Andao ariko. Manchery izy zany anaka. Hitako ny elaela mihitsy indry tao an-dakozia taoko. Ay tena sakafo hafa mihitsy no nakarakara indry tao. Dia ahoana? Ahoana fijerinao azy? Tena tonga dia mampite hihinana avy hatrany mihitsy izy ity na dia nendriny azy akiry Diamondra. Ao anaka. Ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra dia andao hihinana amin'izay fa tena efa noana anie za io e. Maninona raha mba dada indray manao azy aloha androany fa fetinao any io e. Sa ahoana? Ianao koa anaka. Ao ary. Samy noana mihitsy ntsika dia samy tsy misy miresaka samy mihitsy ny Efa afaka miresaka amin'izay kosa angamba efa ho vita neny ana e. Rehefa ohatr'izao dada tokony mba manasa olona hafa ihany ianao ka. Mba andro fety ange izany anniversaire izany e. Nefa dia ohatran'ny isan'andro ihany ve rangany ambiance. Manginkina be ohatran'ny inona. Ianao koa re izany fa maninona koa izao izao ka? Mba mila kalazaina neny tsingerin-taona ny naterahany e. Mba hifampizarana ny hafaliana. Izay ny tsy ampy amintsika malagasy indraindray e. Ianao koa fa maninona koa izao tsika gasy ka? Ny fotoana mampalahelo mitsaroana matetika noho ny fotoana mahafaly ry dada. Ndre koa re anaka dia mahita lasaina. Koa tsy ohatr'izao ary ve no tianao e? Mba mangingina ohatran'izao. Iny e, tiako mangina fa rehefa faly tokony mba atao maresaka ihany koa. Mahafaly anie izany nahavita taona iray izany indray e. Ianao koa re. Ka tsy hitako anery Diamondra izay namana mba asaina raha ohatra ary ka hoe mba tianao an'izany ahy e. Otry, namana be dia be anana ny tady ireny re a. Na ny ao am-piangonana na ny eto an-tanàna. Ataoko tsy efa mihoatra amin'ny 10 mahery ireny. Ianao, ka tsy hitako aneo ahy e. Iza amin'ireny izany no singanina raha hanao an'izany tsika. Tsy ohatran'ny hoe manavakavaka ve izany raha hoe rianina tsona nefa rianina tsy natsona akory. Ianao ny tompo fanasana moko. Inona no tokony olanao amin'izany? Izay tianao asaina ihany asa. Ka ny tena tiako satroka aza nikity hoe asaina daholo izy rehetra e. Dia tsy hitako ary izaniko. Ka izay anie ny antony tenenako hoe tsy hitako izay atao amin'izany fanirindra izany e. Rehefa tsy mahita dada dia izaho mahita. Hoe ahoana? Dia iza koa? Mamako. Ay ve. Manaraka re izany ataontsika fa tsy olana raha ohatra ka hoe izany no tianao. Na maninona koa moa raha amin'ny anjaranao e. Sady efa elaela tsy hitako anie izy iny ry dada e. Izy koa tsy mba azoko antso mihitsy fa na izy sahirana na izy misy olona miaraka aminy dia tsy azo ifampiresahana foana. Efa izay mihitsy koa moa anie indrenindreo iny e. Manaraka izany dia amin'ny herintaona ve nefa? Tsy ho ela be. Ka maninona raha mba asiana fety alohan'izay e. Ianao koa re anaka te fetinina indray izany. Fa maninona nefa raha amin'ny herintaona e. Ay,
Afetiko indray zaniko. Ho hitantsika re zany anaka ary sady masotoa aloha fa ary ndry zany any atao malaindainy Ka za le nahandry de mona aminaina an'le nanandrana foana ioko. Fa hono ary dada. Ahoana dia mondra? Efa nandeha ihany le resaka. Resaka inona? Inona marina tokoa moa izany no nantony tena nahatonga fisarahana ireo somamy. Ary arotiko ihany aloha manontany. Aleo mba fotoana hafa ny resantsika an'izany rery dia mondra. Resaka hafa atao raha mba sitraka ao e. Dadakoa. Efa mba olon-dehibe afaka miresaka an'izany kosa ny ahy e. Tsy hoe ametsina an'izaniza raha mohatra hoe manontany an'izany akory. Okizao aloha dia mondra. Aleo mba amin'ny fotoana hafa tsika miresaka an'izany. Koa ao resaka hafa no atao raha mbola tia resaka indray. Mba resaka mahafinaritra. Ay, eny ary. Tsy tiany resahana mihitsy mahakasika ny sarahan'izy somamy. Asa, maninona loatra ary. De inona indray ary no resahantsika e? Maninona moa zany ndry izao tsy dia tia mivoaboaka ny trano mihitsy. Toa lasa tia mihibokiboka ato foana. Raha tsy mihoaka ao amin'ny telefonina io dia eo ambodin'io écran io indray. Hay ve. Zao aloha ny azoko aina zao ry dada. Mba tsotra loatra ny anaka izany valitenanao izany. Izany ve ny tena antony? Misy antony hafa kosa angamba ao fa tsy tianao ho lazaina. Any Zany nge tsy haninona anao ry dia mondra. Mba miresaka fotsiny tsika fa tsy hoe misy inona akory. Ka zao ary ny tena antony e. Ny tantarao. Mba voadiniko nandritra ny fotoana ela nianarako izay ry dada. Fa rehefa tafaraka tafavorivory ny mpinamana. Indrindra moa fa izay vehivavy de miresaka fiainan'olona hafa foana nefa ranony resakay. Mifosafosa, manaratsy, mialina ny avoakan'io vavy io. Ka tsy te hanao an'izany ary dada. Tsy tiako izany. De aleo aloha misafidy ny ohatran'izao ka. Tena tsy dia tena tsara tokoa aloha le mitsikotsiko eto sy eroa. Tena tsy mampandroso anie zany. Fa indrindra koa le olanao anatiny lasa mampiady. Tsy misy afa-tsy ny tenany ihany tsinona mahalala amin'ny fiainan'ny tsirairay. Ka izay mihitsy. Lasa manaratsy ny fifandraisan'ny samy mpinamana izany. Dia ahoana izany nefa izao ozy izy ny namanao rehefa mahita anao ohatran'izao ka? Zaho nga moa de manana namana izany e. Fa raha misy manontany ahy de efa liako ohatry ny namaliko anao koa. Zary dada tia resaka mazava sy tsotra. Tsy mety ve zany? Tena tsara izany anaka fa toy izo fa zao fotsiny mba mivoaboaka kely ihany indraindray. Mba mila mifaneraseraman'olona koa mba amin'izay mba hita amin'ny manodidina. Tsika mantsy tsy misy mahavita teny zany. Azonao zany ry dia mondra. Dia mila mifandray aman'olona ihany ianao fa tsy hoe ianao fotsiny no mitondra ny fiainanao rery. Rehefa misy ny fotoana azo anaovana an'izany dia mba hararoty ihany re anaka. Manao an'izany ihany ka. Fandraindray. Anjaranao fotsiny no mijery ny olona sy ny toerana tokony alemba. Tsy ho voasarika sy tsy ho voaova toetra ianao. Izay fotsiny anie. Tsy olana amiko indray iny ka. Ny toerana alengy dia ahafantarana ny olona mifanerasera ao ry dada e. Samy hafa ohatra ny olona hitanao eny amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy sy ny olona anaty fiangonana. Zany Ny olona eny an-tsena sy ny olona mijery rindran-kira zao. Ohatra fotsiny ireo. Tena hainao tsara le izy ka. Ary tokony ho mpandinika fiarahamonina mihitsy anie ny fianarana nataonao ry dia mondra raha zany Tsy ilaina fandalinana be zany e. Ny taolonga moa dia nianatra tany amin'ny oniversite. Nefa jereo fa maromaro ny fomba fijery ny fiainana nananandry zareo tsara tokony hampiarina hatramin'izao. Toy izany koa ao amin'ny baiboly ao misy toko sy andininy mampianatra ny fitondran-tena mahasoa. Ny fahaizana manavaka ny ratsy sy ny tsara ao anatinao mahatonga anao ahay manao an'izany e. Tsy ilaina fandalinana lalina akory ary izany. Enao kory anaka. Tena lasa lavitra be aloha izany resakantsika izany. Tena marina mafy tsy mahita lazaina any amin'izany intsony ary dia mondra. Sady voky sakafo izany tsika zao voky resaka voky rivotra sisa. Ny tokony ho lazainao amiko sisa zao dia le nanontaniako anao teo mahakasika anareo somamy e.
Ny anao kory anaka tiasahany foana ve? Io mangatakandro io koa anery dada hono indraindray anisan'ny efa fandavana kolaka e. Nilazan'izany koa ve zao dia ilana fotoana lava be. Sa anao fifamelina belaran-kevitra natoritena ohatran'ny amin'ny pastery dada? Anjarako ny resaka teo fa zao indray mba anjaranao. Dia tena misisika ery mihitsy moa izany tianao. Mba lazao mory dada. Eny ary ho lazaiko anao ihany ry anaka fa tianao tsara ary mitonga ohatran'ireny zazakely ireny. Nareo tsy mety mitengo. Ao e. Ny fototry ny disadisana isan'ny reninao dia ny tsy fitofikevitra mikasika ny resaka fivavahana ry anaka. Ay! Dia tonga hatramin'ny fisarahana mihitsy kosa ve izany resaka izany? Eny moa anakako, mifandramatra foana izay mivady. Ny fampiarana sy ny fampifandraisana izany eo amin'ny fiainana mihitsy indraindray no mahatonga anay tsy mitovy hevitra saika isak'izay mihetsika izao. Sioka. Mba hazavao kely hoe ry dada izany. Ka hitanao, ohatra izao hoe io fomba fiakanjo io e. Nao anatin'izany koa ny sakafo hohanina, ny teny ampiasaina rehefa miresaka, be dia be. Lasa ohatran'ny hoe misy ady hevitra foana teo aminay mivady, anka dia tena nankaleo anazy hono, dia izay no nahatonga anazy lasa eny. Ay ve. Izay noho izy ray anaka. Mba tsy napoziko indray izany a. Misaotra anao aloha dia nilazan'izany fotsiny azy e. Dia efa izay daholo moa izany izy izay ry anakako. Dia tsy nieritreritra ny famerina mihitsy ve izany nareo ry dada? Mifandona foana ny eo azy izay mivady rehefa miresaka. Aiza no tiazan'izany intsony anaka? Tsy misy fifandeferana koa angamba teo aminareo ka? Sa hoe nao mihitsy aza ny tokony nandefitra? Mbola andalo amin'izany resaka tokantrano izany indrindra androany dia ho hitandria ny ainana an'izany. Tena tsy mora ny ry dia mondra. Tsy vita ny resaka teoria fotsiny ilay izy. Asa re. Sa indray aloha dia tsy hanambady izany raha tsy efa haiko hatramin'ny madinidinika indrindra ny toetran'ilay miaraka amiko. Ieno ary ry dia mondra. Mba faniriako mihitsy mba hahatongavany samy malaky ry e. Ty zanako ty marina. Anatahako amin'ilay mpandahatra ihany. Enga ny herinaratra. Izy manao mahay mandinika fiainana be io. Mba heritreritra an'izay ho avy ihany ary ve izy io sa mba sendra an'izay sahaza azy ihany koa. Ay ny an'ny dada sy neny raha tsy fototra ny fiarahanako. Raha olona hivady izany ve tsy tokony efa nifankahalala toetra tsara? Tsy tokony ho ampifitiavana sy fifandeferana eo amin'ny toetrany tsirairay? Raha vao tsy misy an'izay dia samy anao izay tiany eo mihitsy koa. Mbola hisy fanantenana ihany ary ve ny ahitako azy ireo hitambatra e? Mivavaka ho azy ireo aloha izany sisa ny azoko atao e. Mba ampianaro azy ireo fohanana an'izany ray tompo. Fa ny mahagaga dia vokatra izany zavatra ianako izany ve no lasa hitiavako mampianatra ankizy any am-piangonana amin'izao fotoana izao e? Aleo zaho no ampianarina dia ny mbola madinika hanana ny fijery marina sy ny ara-baiboly. Amin'izay tsy miteraka ady hevitra be ohatran'ny ny an'ny dada sy ny mama. Dia ahoana ity e? Manao any alahany? Efa vita ny nataoko aty ry papa. Efa vita aloha ny fianaranako. Sady salama tsara koa e. Mbola hijanona kely anao vakansa kely fotsiny ahioko. Mbola tsy lany andro mantsy ny vizako. Aza mijanona an'izany lesy a. Mila laza aty izao. Mila hoe? Eno a. Misy raharaha ilaina ny laza ety Madagasikara aty. Makomany izany fidiny izany dia mba tonga aty mialoha e. Fa inona ny ilàn'ny papa alo e? Dia ahoana indray dia mba fialan-tsasatra kely saika alaiko ka? Fialan-tsasatra izany lesy afaka atao foana. Izay aloha fa tsy vita resaka telefona ny antony ilako an'lahy e. Rehefa tonga aty ala velabelariko tsara mihitsy ny antony. Dada koa izany e? Izay aloha ary e.
dada. Ny fotoany tia mandeha ihany ny atoko misy anahy mbola tsy ahitana hoe iza ny olona mety apetraka ho fidiana solon'ny toerako, na fahari-pahaizana na fahari-piainana na faiza miresaka mbola tsy dia hitako loatra. Ty zanako ty ihany zao no azoko antoka avitan'izany, na farafaratsiny afaka ampianarina sy akekezana ihany. Fa ny mampanahana fotsiny dia hoe naiko ve izy aleo tonga izy dia zahana ny andresy lahatra azy e. Ory dia mondra mba afaka ataonao ambanimbany ve zao télé zao e? Fa maninona ny dadakory zany e? Tsy efa atonony ary ve zao zany? Haiko indray zao masorenanao io. Misy inona? Tsy misy ninona ne? Rehefa misy resaka vehivavy na vady na reny dia tsy tianao hoe mihitsy. Mitabataba be anie le télé fa tsy dia hoe zany loatra e. Ohatran'ny isan'andro ihany ary volume mandefasako azoko. Fa inona ny tsy itiavanao an'ilay vehivavy e? Ozy, fa tsy tia vehivavy ahoana akory e? Ianao nga lehilahy ka? Eny e, tia aloha dada. Fa rehefa misy resaka vady indrindrandrindra, tsy azoko mihitsy ny antony tsy itiavanao mihaino an'izany na dia hoe miresaka an'izany ary. Ka ohatran'ny hoe tsaroko foana ny natondrenanao ary ry dia mondra. Mahay mampandrisaina amin'ny alalan'ny resaka amin'ny vehivavy, nefa tsy maharitra mihaina amin'ny raviravy akory. Efa fototry ny olana. Ay ve! Aza atao safy be mantsina kosa e. Ny olona ray ve manao ny ataony dia ataonao anaty sobika daholo ny vehivavy rehetra. Sady raha misy kosa ny olona izany ry dada, tokony hatrehana koa indraindray fa tsy hoe ialana foana. Tena tsy nitovy hevitra taminao indray aloha tamin'ny indray mitoraka iny anaka. Ary oka izay zany adihevitra izany fa andeha voaka kely any ivelany any aloha fa mahafana koa zany andro izany ko. Mandehana koa aloha ary fa mba ho ampakariko mafimafy ty télé ty e. Fa dia atovy ambanimbany ihany dia aza mijanona elo fa marary maso eo. Tena efa saika taraka itsika zany le laza. Ino ako? Efa somebisebe ihany ny olona. Fa fotoan-dehibe angandro andro dada. Angamba ny letsa. Za zay indroa alady tsy afaka nakatsy mihitsiko. Mety fotoan-dehibe mihitsy andro angamba matoa jereo any feno hatramin'ny seza fipetrahantsika mihitsiko. Ary tsy fantatr'ireo olon'ireo anga fa io ny fitoerantsika no mbola inindry zareo ipetrahana ihany io ka. Ka zara ne mba gaga ary dady e. Mety hoe vahiny kosa angambo ireo olon'ireo e. Sady maninona koa moa raha ipetrahany azy e. Angary misy toerana voatokana izany aty am-piangonana aty e. Dia aizandray zany tsika no hipetraka ilay jery laza. Mety foana re izay tianao ry dada. Ay, andao ary etsy amin'ny ilany etsy e. Mba akaikikaiky ny sampana rehetra indray amin'izay. Iza kosa ry dada, ifangarongaro amin'ny olona ve? Tsy maninona eo ka. Mba mahagaga kosa ny dady izany androany ka. Asa nanomboka oviana indray ity izy mipetraka miaraka amin'izao saram-babe mba hoaka rehetra izao ko. Isan-kalady nefa dia eny amin'ilay toerana voatokana ho azy eny ako. Eno no fitoerany mirako. Ndao e, ndao. Mety eto? Tena mety, eto ny tena mety. Ndry, mampahatsiahy fahazazako ery mahita reto ankizy akaikiko retoko. Hita misoratra eny amin'ny endriny fa mbola madio fosy fanahy ery izy ireo ko. Ndry ry tony tadidiko ery neny tamin'izany. Izy le somokotra mandamy maha-isan-kalahadiko. Indrindrandrindra le mampianatra. Tsy tapaka mihitsy any izy tamin'izany.
ohatra ny ho ataon'io vehivavy mihitsy any ny fanony dia eo amin'io toeran'io ihany koa ary le fipetrahaniko miambina any ankizy dia hita hoe tena mahay miahy eriko toreny reto ankizy rehetrareto ery ny fijery azy amin'ny zato fahasiahany zatoko nefa avy eo any omeny tsikitsiky indray reto ankizy Laza ino ty mahavariana lahy tsy dia misy inona loatra rery dada hita vavariana beko ka reto ankizy kely reto re mampatsiahy an'iny zay ny tena marinako sady mahatsiaro tsy ampy an'izao mihitsy any nandritra izay fotoana natany ampita zay ihany ve aloha ty mahavariana ny lahy ty reo ankizy kely reo sa io mpendraikitra anazy io koa tsy misy an'izany re ary mangina amin'izay aloha efa iny tonga iny pasterako anomboko ty ny fotoana zany raha nahita tory mihitsy tamin'ny alina ka tena tany amin'le vehivavy ny andraikitra ny ankizy ny foana ny saiko raha ny fijeriko azy dia to olona tsotra tsy reny vehivavy ty sesio re mihitsy aloha hitako tamin'le fomba fiakanjoniko ny fandaminana an'ireo ankizy zany raha nahenona tabataba mihitsy izy koa nefa tsy dia hoe masika tahaka n'inony mila fahaizana ny ohatr'ireny ka le reniko nahito izany fony fahavelony aleo andry tsara ny fanamy fa aleo ivelona hitako maso iny eritreretana ka fa mba hatoy iza loatra ry ny raha matoy iny tena mitady ho raiko piti amikala iny mihitsy ako ohatrany hoe tia hita azy mafy indray azy aniko dia izay ny tantaraiko an'lazaina ato ny tena nampitiako an'lahy somary maikamaika le sy rery laza zao ny fotoana mety ilazako an'izany inoko fa efa lehibe lahy ary mahafantatra tsara saika amin'ny tsipiriny mahabe ny tanana anara iny lahy endrery dada ve efa lehibe tokoa matoa resahanao an'izany resaka politika izanyko izany hoe raha azoko tsara izany dia ny andimby anao eo amin'ny toeranao io izany ny tanjonao amiko izay indrindra letsy azo ny lahy tsara fa hono ary dada misy antony manokana ve sa noho ny fitiavanao ny voninahitra sa fitiavam-boly kosy tsy misy amin'ireo voalazany lahy reo fitiavako ny tanànantsika tsotra izao fitiavako ny tanindrazako izay ny malaza anazy mazava izay raha mbola tadidiny lahy fa efa nisy fotoana ny tantarain'ny papa idadabe an'lahy zany fa ny razabe atsika ny no anisan'ny mponina teto amin'ity vohatra ity voalohany ve nisy an'izany tena tsy tadidiko tsony izanyko mbola kely mariny lahy tamin'ny tantarainy an'ireny ka dia inona zany ry dada ny ifandraisan'izany amin'ny resaka politika ka fitantanana ny tanànany no anisan'ny atao hoe politika ka na zany azako dia mba tiandry zareo tazonina foana ny vohatra mahateonina sy mahafilamatra nambotsara tahafiny mba hafany herendry zareo zany fa ny olona ny ery dada samy manana ny tiany vanim-potoana koa hainao ihany fa efa miovaovako fa izay mitantana ny tanàna ny tokony hitahiry hatrany atsara ny lesy tokony ho izay aloha fa za aloha ry dada mbola tsy vonona ny amin'izany mieritrereta tsara aloha hoe aza maika any amaly sy anapa-kevitra aleo aloha ry dada hiketrika zavatra hafa mihitsy mbola atao tsy ho zaka ny lohany hery lazany anao politika izanyko sady hainao ihany iny eto amintsika manahirana be sady hafa mihitsiko hafa hoana koa lesy ohatra
fitiava-tseza mba entina menona paosy no hevitra amin'ny politika atsikako. Tsy mba mikendry ny anasoavam-bahoaka mihitsy. Za koa ve manao an'izany? Dada aloha eny mbola tsy hitako nanao an'izany. Fa angamba mety hoe zavatra hafa no nanintona anao matoa mbola tia mifikitra eoko. Ka efa nilazaiko an'lahy teo moa ny antony marinako mba te hamelo maso hatrany ty voatra misy atsika ty aho. Tsy havita irery an'izany nefa ny ianao ry dada fa mila olona hafa e. Dia eo indrindra mbola mahasaritra azoko. Za nge tsy hamela an'lahy irery. Za mbola eto hanorohevitra an'lahy sady hanolo-tsaina ary indrindra ifampizara-traika efa. Dada, efa hoe aza mainka any amaly aloha lahy. Zao makasaina tsara dia mandiny milamima zay vao manome valiny. Zany a. Piatoika pizza. Eny ary. Milahara tsara daholo dia miditra avy eo Eto. So adinonao no miteny hoe tandremo maditra ao an-tranon'Andriamanitra ao azafady raha nanaitra anao ahy. Ery laza ny anarako. Tsy hoe nanaitra ka gaga fotsiny aho manontany tena hoe iza ary izany olona manatsafa izany. Tandremo maditra ao an-tranon'Andriamanitra. Misy namanao mitovy feo amiko angaka. Tsy misy namako izany ato. Eny reto ankizy reto ny namako. Fa izy zaniko. Sady no manana toetra toa an'ireo zaza ireo ange no azo mifanjakan'ny lanitra. Sa tsy izany ry iza mora tsy mahadiso. Diamondra. Ry Diamondra e. Maro izany rery laza moa. Sioka. Mora miresaka ihany kaiko. Tsy dia ireny vehivavy miketoketoko rony. Zany koa ny antony itiavako manampy amin'ny fikambanana misana zaza toy ny andreketanao io ko. Mba hiroborobo lasa modelo any lehibe. Tsy azoko ny tianao ambara. Tsy izany rehefa tia hanampy ny sampana fikolokoloana ny ankizy ohatran'ny tantaninao ary Diamondra. Moa manaiky va ianao? Fa ataon'ny ankizy inona moa aloha nefa le fanampiny. Ohatra. Be dia be rery Mademoiselle Diamondra ny ilana fanampiana. Na hividanana akanjo mitovy an'ireo ankizy ireo fotsiny aza ohatra ko. Ny rehefa tsara fitafy koa amin'izany mba ho lafatra e. Misaotra aloha ny amin'ny fandokafany. Dia misaotra koa amin'ilay fanampiny sy ny hevitra nomenao ampiasana azy. Horaisiko akafaliana tanteraka mba hahatsara ny fiderana. Kristiana koa. Dia tsy mandafa mihitsana. Tsy misy sorana rery Mademoiselle Diamondra. Mbola vao fiandohany ary zoko. Hitanao eo ihany ny fiafarany. Ay! Hoay, andao hiditra amin'izay fa manenona kilosy. Tsay. Hitako miramirana foana ny zanako tato ato izay e. Fanga kosa aloha tsy ohatran'izany foana isan'andro e. Hafa mihitsy ny fijeriko anao firy andro zaiko. Ny zavatra nafaly ary tamin'ny lahady ry dada. Dia isaky ny tsaroako izay dia mitsiky foana. Zany a? Ie. Mba inona loatra re zany e. Fa nga dia tena tafalatsaka ponao mihitsy ny dia hoe tadidy isak'izay mahatsiaro ka. Tsy haiko milaza azy ry dada. Maninona zao raha mba hoe zaraina kely dia mba ampifalifaly any dada koa. Zao ary tamin'ny lahady nisy olona me fanampiana ny sampana iandreketako tao am-piangonana. Le sampana mikarakara ny ankizy kely iny ve? Ie. Zany ve aky? Mba tsara kosa izany ko. Tsy izay vao nisy nanao an'izany tao. Izany mihitsy.
sady taratasim-bola be mihitsy naneny nomeny e. Ay, mba iza loatra re za manana fanatsary zany ry dia mondra amin'ity vaninandro efa sarotra ity dia mbola misy manao an'izany ihany moa. Izy ry dada, lehilahy iny izy. Lehilahy? Eno a, mbola tsy fahitako tao am-piangonana ary izy. Gaga fotsiny tamin'ny lahady raha i mbola niomana tao alatrano iny izay no nampiresaka sy nolazainy fa izy koa hony dia tia mikarakara ankizy oatra. Mama nono nefa oatra koa taloha nataony tao amin'io fiangonana io e. Ay, mba mahafinaritra kosa ny maheno an'izany ry dia mondra. Mba misy olona mahatsapa fa ny fikolokoloana ny zaza dia tena zava-dehibe dia tena zava-dehibe tokoa. Zany mihitsy ry dada, tena tsy napoziko. Fa hono ay, tena mbola tsy fahitanao mihitsy ve zany olo zany nefa ny reniny aza lasainy fa hoe efa mpivavaka taoko. Tena mbola tsy fahitako toka. Reny angamba natao hoe samaritanina tsara fanahy. Zany Ie, karazan'ny olona manan-katao zany fotsiny aloha fahitako ny fiakanjony. Ny ranomanitra nanaovany. Ay, dia tadidinao hatramin'ny ranomanitra nanaovany. Ka niany miara-miasa daholo ny retsika rehetra rehefa hitadidy e. Zany Adiny kokoa moa ny nanontany anarako. Aleo aloha tsy lasaina ny dada. Mba iza ry loatra rery lanitra izany lehilahy matimaty anjanako izany e. Dada, Oji, ary iny ity mahavarinanao tampoka ty? Mahafaly aza ny zavatra lazaindry izany rehetra ry dia mondra. Raha manao an'izany sampana rehetra izy mety mba tsy hitsanga mianatra mihoatra n'ireny fiangonana hafa ireny ihany koa ny fiangonantsika. Mba hivoatra kokoa izany e. Kosa ry dada. Maninona ka? Tsy mifananana vola be ho an'ny sampana kosa angamba no hitsarana fiangonana hoe matanjaka na mivoatra ka. Fa inona e? Zavatra ivelany ihany izany amiko. Eny efa na dia izany aza anie anaka ilaina ihany ny vola sy ny fitaovana e. Natao entina nampy amin'ny fanompoana sy fitaovana entina hanaovana ny asa zany le tena tiako tenenina. Izay mihitsy. Misy manko izao fivavahana mitady hivonana amin'ity izy raha ny hevitro. Mametraka ny vola ao ambonin'Andriamanitra. Na koa ny tena ratsy indrindra dia ilay mampiasa ny anaran'Andriamanitra atao ivelan'ny entana ampidiram-bola. Sanatria ohatra ny entana amidy hisariana olona ny anaran'Andriamanitra. Haiko ny tianao ho lazaina. Fa le izy anie tsy tonga amin'izany kosa ny eritreritro ry dia mondra e. Ny anahy dia ohatra hoe nareo mireo izao dia mba mila fitaovana fanamafisam-peo nareo e. Mazava ho azy fa tsy maintsy vola no hividianana an'izany. Na koa hoe raha mandeha lavitra manao asa fitoriana amin'ny alalan'ny rindran-kira izao dia mila fiara, mila solika. Tsy maintsy mila vola foana hampandehanana an'izany rehetrarehetra izany. Azoko re a. Amin'ny lahady izy ampahafantariko anao. Ay, eny ariko. Latsaka ho kandida ho mira amin'ny ery laza raparitsaoko. Moramora amin'ny dady ery no miteny hoe aza matahotra fa ampianarana lahy. Hoe ho akaiky ny lafoana e. Bla petsy. Dia ho sary-bakolo fotsiny aho izany raha sanatria ho lany io. Tsy mety amiko kosa aloha izany e. Mba manana ny fahaleovantenako ako. Tsy sanatria olona kilemaina fa olona ara-dalàna ary saina tsarako. Mibandy koa ny azo lazaina hoe avara-pianarana ihany e. Raha izany efa vonona amin'izany haiko ary taterako atsakany sy andavany ny fipetra-takiana raha hilatsaka ho be ny tanàna izanyko. Haiko tsara mihitsy izany hoe manangana tetika asa mpandrosoana ny tiako hominina misy ahatiako. Fa aleo aloha rangahy azo ery ampy tsara. Sady tsy hany koa aloha ny mamaky azy hoe. Na dia izay aza moa no antony nampidiany dadako. Tiatako tia masaka ato an-tsaiko izao.
dia mondra ao to dia miakara e Otry, iza koa ary za miantso aho zany e. miakara ho aty aloha aty fa tsy maninona ka Oay, tena elazy ty. Ay, aleo ato ariana ka. miakara ary manahoana ianao dia avy taiza toandrotoandro Avy any amin'ny banky mihitsy ny ahy io e. Oay, ianao ihany ny ilazako an'izany a. tsy milaza ny sanina amin'izana amin'iza ka mba tsy ambarahantelotsika senao voalohany izany ary Avy naka le vola nomenao iny mihitsy ny fa ividianana lamba arak'izay natorinao. Faly ery izao ny izy a. faly ery koa ary efa mahen'olona faly no nataoko Dia mbola mamerina fisaorana betsaka anao re ary amin'ny sehery laza. tsy izy tsiny re Voalohany tamin'ny fikambanana manko izao. Hitanao eo ihany ny zavatra vitanay e. ka aza misaotra akory ianao e ary ataovy hoe hery laza fotsiny aloko fa atsika ange mitovitovy taona ihany angamby aza misaotra ho fa ny asan'ny reniko ny tohizako e tsy efa nitantaraiko anao moa Ie, fa nitantaraina ka hoe nikarakaran'ireo madinika ireo koa izy. dia izay ny tena mampazoto ako ny tena marina koa tsy teto atoerana elaela kosa io e mivezivezy ety sy ny any ampita masoko vo tonga mihitsy za io ny zomatalohan iny dia tonga dia natsiaro amin'ny mamako nandevina azy no natongavako farany mantsy talohan'izao Oay, miala tsiny aloha raha mofo tamandry e. tsy misy tokony ilanao tsiny amiko izany e efa tokony ho tantaraiko ihany izany masoko Fa ianao izany raha azoko tsara tsy mipetraka aty mihitsy. tamin'ny fahakelezako dia taty ihany aka efa 5 taona mahery teo anga zay antaniko misy rahalahy ny dadamonina mantsy dia izy io tsy mananjanaka ako niraisiny atsitrapoa mba ho tozy zanany dia nalainy ary-petraka aminy any e Fa nga ianao tsy manana mpiray-tam-po? tokana ki any zanaky dada sy mama Dia ahoana koa izany dadanao aty ka? Tsy angina reraty ve izy? vahoaka eto an-tanàna sy ny andraikitra eto tsy mampangina azy izany e Tsapako koa mantsy izany hoe tokan'izany. fa nga ianao koa tokana Ie, hitako ny tonga dia mora mifandray tsikako sady tonga dia tian'ny ankizy sady inoko fa mahay mitantana tsara zareo izao aza dia tokafana loatra re za fa sao dia manitsaka. anaty fiara aritsika izao tsy avelako anitsaka tany izany ianao raha tsy tonga any aminareo e Fa efa tonga ary ako. Eo amin'ny io azy io ajanona. Misaotra anao fa mba tsy lanin'ny masoandro teny an-dalana teny a. tsy dia misy masoandro ary androaniko Ka za tsy te zatra mivoaboaka loatra e. Izay no mahavoa ahy. fa maninona ka miasa be sa diso mianatra ka tandremo ilaina ihany mantsy makamaka rivotra mba hampisokatra ny saina fa tsy dia miboka loatra ao an-tranoko Tsy tia izany loatra fa zao raha mila namana fa afaky ny namanao foana ny hery lazy misaotra re a. aza mirisika tony androany fa sao koa endaha mimpanendaka eo ani ianao e mbola be ny ilana atsikako Izay fa veloma ianao. eny ty aloha ty numéroako raha misy ilanao ary dia jeremia 33 Ary mahay baiboly tsory dia valiko ianao mahafantatra fa mbola mila mianatra tsara vao tena mahaiko Misaotra e. Manga izany resaka izany. Satria tsy ho tapitra. Aleo aloha dia andinika tsara ny tokony atao fa zara ary tonga aloha. Sioka ndre zany afaleko marina rery lanitro mba manana namana ihany le zanako vavy noho ny faraniko hatramin'ny nahalalako azy tena tsy mbola nahita azy nananamana izany mihitsy hatramin'izay zaza moa efa tena natahotra mihitsy ny hoe sanatria ve dia ho vadiko boribory ty izy ka za efa mialehibe raha teo kotsiny ny zanako tokana koa nefa dia tsy mba mieritreritra an'izay hananamana mihitsy tena fantatr' izao Andriamanitra izao mihitsy mahasoa amin'ny fiainana
ny amin'ny fotoana mety azy koa moa. Tena me manakaiky ihany ny fiampitonandratsahana ny kandidatura ity. Nefa ity izany mbola tsy mahita ny asolo alatsaka ho kandida. Aleo aloha androtsaka olona amin'ny anaraka manokana ka. Efa miatso mazava ny fanaovana politika eto amin'ny tanàna mantsy. Sady ny tenako efa mialehibe. Aleo tsy misababaka atsero. Mahita ny tirakoto ity aho eto. Maninona mora resahako izy ity e. Mba lehilahy tsara laza ihany manko izy ity. Na eto tanàna na ato am-piangonana. Tena hevitra mety zany rabe a. Aleo miana fotoana dia resahana ka. Zao dia zao ihany dia andeha hanome fotoana resahana aminy. Monsieur Rakoto. Monsieur le maire. Atovy Monsieur Rabaritsao fa tsy maninona sady mpiara-mivavaka koa ny antsika e. Sady aty am-piangonana koa. Eny arako. Manao any ianao Monsieur Rabaritsao e. Inona ny azoko atao anao? Misy ilanao anga matoa ianao nanantona? Salama be Monsieur Rakoto a. Zay tokoa misy resaka tiako atao anao anie. Ay. Alefa soa fa tsy maninonako. Sady mandra-piandra fidiran'ny fiangonana raha teo koa e. Saingy somary lavalava kely nefa le izy dia tsy vita eto aho e. Fa raha afaka ianao a. Tsy maninona vera ny tranoko no atao izay resaka izay. Efa hitanao ny tranoko? Sioka. Na zao e. Asaiko alain'ny mpamiloko any an-tranonao ianao dia entina ny amiko. Asa rovinany mety aminao? To hitako matahotahotra anie ianao zany e. Tsy resaka raha tsy velively no nataontsika ka. Aza manahy ianao. Mety ho tsara be misy ary izay resaka izay. Zany ve Monsieur Rabaritsao? Ie. Tsy maninona ary zany fa dia rapitso ariva ve mety? Ay, dia rapitso ary Monsieur Rakoto a. Eny ary e. Zay aloha fa dia amonjy homana iaraka mitarika fitaom-pivavahana amin'izay angamba ny aloha fa dia mirary sora toka tsisy ilanao anatsony e. Tsy maninona vera andeo. Andeo fa tsy maninona ka. Eny ary tompoko dia mandra-peona Monsieur Rabaritsao a. Eny ary Monsieur Rakoto a, misaotra. Rapitso ariva e. Inona re zany tsapaka atao anatiko zany? Toa fenofeno be ihany. Mahatsapa hafaliana izany foana. Indrindra raha vao mieritreritra ny hery lasa. Raha vao maheno ny anarany. Fahasambarana mihitsy moa raha vao tafaresaka aminy. Efa impiry sahady zao izay ny resaka an-telefonina izay mifakalalana izay. Dia vao tsindriko tsinahy koa ny numéroany dia lasa izy ny tafantso ahy. Ohatran'izany ve le hoe tia olona e. Fihetseham-po mbola tsy niainako mihitsy mantsy izany hatr'izay. Sioka. Efa misy toetra nefa hitako aloha izao e. Toetra tsara daholo. Ary tiako sa tratran'ny izay tiana mitombo tareha dia lasa mandrevirevy indrindra ala dia mondrako. Andeha aloha andeha hianatra amin'izay. Sofa misy amin'itony télé enseignement itony dia mba aty an-trano mianatra fa ratsy izany angamba. Taiza moa amin'ny farany iny? Ay, teto. Manoso ianao Monsieur Rakoto a? Dia tena androzy tokoa moa zany ko. Mipetrapetra asa mihafahafa rehefa tsika nika hiaraka hiasy.
inona aloha nosotrominao hoe ranom-boankazo sa rono mafanafany rony? Nao ty koa re monsieur Rapartso. Ahoako zao rehefa tsy maninona. Tsy voamorona nge za fa efa misy daholo zay lazaiko zay. Aleo ranom-boankazo mangatsiaka ry atao. Ianao ihany fa mahafana koa neny andro. Ay, andraso ary. Ty ary. Ka inona fa vonetinao any misy rakoto inoko fa mahafaly Mialatsiny aloha monsieur Rapartso raha tonga dia namantana anakaty aminao fa tsy nahavita akory na dia niantso anao aza mba nampiomana. Fantatro raha teo ihany koa mantsy tsinona ny lamarana rehefa hoe iresaka amina olona manana andraikitra ambony toanareo zaoko. Izay matetika somary amevamevany olona sasany izany. Tsy maninona izany ka. Ka tao aorianany niresantsika amin'ny rahalahy iny moa izany dia laza ny fangatahanao anaiko kandida hisolo anao dia niasa be ihany ny saiko e. Tena tsy fantatro ny tokony ataoko monsieur Rapartso. Tena tsy afeniko fa lazaiko alika zanako mihitsy aza an'ilay izy. Satria tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny fianakaviako tsinona. Izy moa tsy nanisy olana fa za somary mbola nametra-panontaniana ihany monsieur Rapartso. Raha nivavaka ohatry ny fanaoko tao an-trano iny aho zao androany dia naheno nibetsika ny fanahy masina tamiko ka izay ny antony nahatonga nanakaty aminao avy hatrany monsieur Rapartso. Tsara kosa izany monsieur Rakoto. Zao monsieur Rapartso. Tena misaotra tamin'ny tsy nisalasalanao nanantona ny resaka. Fantatro fa tena olona tsara ianao ary raha tsy izany koa moa tsy voafidinay vahoaka teto amin'ity vohatra ity. Nitady izay olona mety handimby anao ianao moa. Etona nefa dia tena ialako tsiny monsieur Rapartso. Somary sadaikatra ihany ny andahan'izay fangatahanao izay satria ataoko fa mbola tena tsy vonona ny amin'izany sady angamba tsy ho talentako raha teo koa. Aleo aloha anga hifantoka kokoa amin'ny fanompoana monsieur Rapartso. Tsy dia talenta loatra angamba no ampiasainy fa avononana ndray andraikitra kokoa anga. Ny toetranao ivelany manko no ahitako fa mety havitan'izany ianao. Tena azafady aloha fa tonga tena hitsy be ahy namaly ny fangatahanao tsy dia hoe tsy tia handray andraikitra kosa sanatria fa eny tsy maninona izany monsieur Rakoto. Rehefa izay moa no fantatrao fa mbola mety aminao tsy hanery anao sanatria fihevitro fotsiny ity hoe tokony hiaraka atao ihany ny fanarahana an'Andriamanitra sy ny fampandrosoana ny firenena. Marina aloha izany fa aleo kosa angamba monsieur Rapartso mba olo-kafa. Fa inoko kosa fa afaka hiara-iasa tsika raha misy alana an'izany. Raha ny amin'izay indray ataoko fa tsy solanako. Sotra miloary monsieur Rakoto. Fa raha misy fiovan-kevitra dia tongava ihany lazao ihany aho fa mivonon-tanantana ny varavarako. Moa hery laza fa tsy hery aja. Ino ty mampiasa saina ny daty aloha isan'andro mba tao falifaly ohatrana ihany. Moa mbola eto an-tanitsika ty anaka. Tsy ereo moko. Manao resaka maniditsidina. Avy nakany amin'ny monsieur le maire io izy dia mondra. Fa misy inona? Misy olana anga? Anka tsisy olana fa resaka nataonay tany nohatra lasa nabasy ny saiko retsy lasa olana be eny navaliko azy. Fa natsony teo izany ianao? Nampanalain'ny mpamily teto aka. Efa fotoana nalaminay tamin'ny alahady mantsy ilay izy. Angamoa tsy hitanao no nandehanako tamin'ny marainaka. Zaho ilay nandeha nakany andrenivohitra anakale volana isy namea iny. Dia ny lamina dia efa azo izany ilay vola.
lozanao misotsioka fotsiny fa tsy za mivalianao rery Diamondra. Mihoatra noho ny milamy maro rery tada malalo. Ianao tiako anaka ny to vao maika manao resaka maniditsidinako. Anampiny anahy eo indray koa ianao a. Fa inona amin'izay aloha ny antony nandehananao tany amin'ny ngaben'ny tanàny tadiavana anao no marimarina kokoa. Zao rehetra tiano atao kandida hisolo azy ony a. Kandida? Ko maninona moa izany ry dada? Maninona mihitsiko? Ry Diamondra, tsy kilalao anjazana izy amin'ny fiainam-pirenena izany be dia be ny asan'izany ben'ny tanàna izany. Ny commune misy olona firy ny tantanana izany fa tsy hoe eno ka tsy ho vitanao ve izany inona manahirana anao moa izao? Zanaka? Sa vady? Sa mba ataovy resaka matotra rery Diamondra. Dray, tena matotra aho tsy hitako mihitsy izay antony tsy hanekena ho an'izany tolo-kevitra angaben'ny tanàna izany. Olona manana valeur ianao matony antefan'ny safidiny sa ahoana? Io ihany anie le hoe valeur fa le andraikitra miandry aniry Diamondra ka tsy anjaza ho ahy. Aleoko ihany aloha mitarika ny ondro mba hiditra ao ambala dia mivavaka mafy ho an'ny firenena. Zay ngamba mbola mety ho vitako aloha. Dada kosa maninona? Zao anie zava-misy Inona? Matetika memenitsika vahoaka ny amin'ny olanenan'ivon'ny birao reny. Mifanaraha-maso ny fitantanany ny rehetrarehetra nefa sika mialangalana andraindraikitra. Ohatra izao ianao izao ka ianao manana herijika afaka hanatsara n'izany lesiko izany nefa ianao tsy sa matahotra? Kosa tsy hoe tsy sahany zany hoe matahotra kosa kifa. Sika kristiana sika malagasy indrindra renery dada ny tokony hiezaka amin'izao fotoana izao hitondra fanovana amin'ity Madagasikara ity atsika ty lasa teny feteny fotsiny indraindray ny ataontsika fa tsy misy asa mihitsy. Manoatra noho ny fampanantenany ireny mpanao politika ty asezy ireny fotsiny ny ataon'ny mpitarika fivavahana sasany. Masika be koa izany filazanao azany le anaka. Ka maro ny zaniko. Misy manao teny filamatra hoe fitiavana ary maka andalatsoratra masina mihitsy aza nefa ny ambadika any dia mahamenatra ny ataony. Tokony ho sasy tsy ho menatra marina mihitsy ny sika ry dada hijoro amin'ny maha kristianina ka hitondra ny fanovana. Marina Tena Diamondra marina ty miresaka amiko ty voaray ny hevitra ao ry anaka. Aleo fa dia hodinihako tsara dia ho alaiko ambany ho alaiko ambony zay Tena betsaka reto lamba azo reto raha tsy nisy anao angamba niaraka ny antsena ahoana ny fomba nitondrako an'ireto? Fa angamba mbola tsy misy olona miara-miasa aminao amin'ny fikambanana io ka birao ohatrako. Azo lazaina hoe eny sy tsy valin'izany rery laza. Mbola tsy voafidy ara-dalàna ny birao ka fa za fotsiny no mifidy olona iara hiasa amiko. Efa mety izany ka tsy aro araka ao daholo manko ny zavatra rehetrako sady tsara kokoa ny mifanampy ry Diamondra dia aiza ondry zareo izao ka? Tsy afaka ny akamaroany izy roa moa izany. Fa nahoana kosa roa mantsy ry zareo. Dia ianao rery izany no nandeha? Manana an'izay fomba fijery-say mihitsy ary ry laza. Rehefa mbola vitako aloha dia ataoko. Ny fotoana mandeha ihany. Mila ho hitan'ireo nanome azy koa ny ezaka nampiasain'ilay fanampiana. Ianao koa anie dia mahay miresaka. Dia misaotra aloha averiko foana ny fisaorana indrindra indray fa tamin'ity androany ity. Dia averiko foana koa ty ary tsy misy fisaorana ho afa avy amin'ny foko no nanaovako an'izany. Efa ho ray volana zao mifankahalalako tamin'ny Diamondrako.
Miatso mifakafo izany zaiko. Ny alo azo antoka fa tena fitiavana ny tsapako aminy. Ny azo tsy fantatroko. Miamoroborobo toraka izany koa ny fikambanan'ny ankizy taizany ao am-piangonanako. Noho ny fanampiako moa no nahatonga izany. Vita ny akanjo fanamiana iraisan'izy ireo, izay hita hoe mahafatifaty ery kosa. Zao sahady koa dia efa nisy nanasa ry zareo noho ny fahaizany midiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy diako. Ie, ka ahoana ihany ny hevitra lahy? Ay dada, le mikasika le resaka hoe ve? Ie, indrindra ka vonona amin'izay sa ahoana? Te ianao amin'izay aho? Mbola tsy amin'izany mihitsy ange ho any saiko ry dady. Hono alo hoe. Ay. Fa inona tokoa no mahasairana ny lahy ty tato ato hoe? Hatramina tonga avy lahy taty dago zao hitako seritseriny ery ala. Ny tena marina ry dada, hitako na tsara mihitsy ny antsony dada akaty. Misaotra anao aloha ny antso ahody. Fa ahoana? Ka hafa ihany anie ny aty an-tanàny. Na dia tamena aza indraindray no hitsahana tsy ahoana rangaha rehefa misy voninkazo tiana. Inona reny tian'le ty lazainy ala zao tsotra rangaha? Tsy haiko na efa notantaraiko anao fa tamin'ny alahady tao aorianany nahatongavako iny anie nisy an'izao tantara izao tamin'ny tany am-piangonana tany iny. Zao e. Le zanak'Rakoto vavy iny ary ve zany mahataratara an'le dia izany? Le miaraka amin'iny foana? Dia tena latsa-pitiavana mikala demondra zany ny zanako lahy? Tena zany angamba ry dada natao hoe kode fotra. Fa tena hatramin'iny ka hatramin'izao. Tena tsy misy fotoana tsy any ambonako any diamondra. Fomba niany zany letsy ny ahiko fotsiny dia so ataitairana fotsiny ny alahy. Mahazo antoka ny fihetsem-polo lavy ala? Mino ary dada fa fitiavana madio ny na ny fomba nahitako azy tao am-piangonana iny aza ny tohatra mahita mama milaza hoe ty vehivavy sahazanao e. Tena lasa lavitra ny eritreritry laka. Tsy haiko tsony rery dada. Tiako izy e. Zay ngamba ny tena marinako. Ay. Mba afaka manome vola kely ve aloha dady? Omeko any diamondra mantsy mba hanaovandry zareo solika hoentina andeha hanao asa fitoriana onko. Ohatrinona aloha zany fa sao dia tsy ampy ny vola espesy aty amiko aty. Zay mahavita natany mena mandroso sy miverina fotsiny ka. Ay, akatra andrenivohitra mihitsy. Eko, afaliana niny an'ny ankizy. Nisy nanasa ondry zareo no ny fahaizany mihetsehatrako. Ary zareo rero no tsy aveny amin'ny manodidina eniko. Ay, andasy vetivety ary aloha fa andamina raharaha dia meko an'lahy eo avy eo e. Eny ary, misaotra betsaka ary dada. Ery laza, tsy mampanina anao ve miaraka amiko? Ohatra inona koa ny anton'izany fanontanianao izany rery diamondra? Mba sendra lasa fotsiny ny vavako e. Zay mantsy tsy dia manan-katao loatra. Misy mifandraisana tamin'izany angamba ny anton'ny rahako anao ka. Ny tao am-poko ny naborako ry diamondra e. Tsy nanontany aho hoe ahoana ianao na ahoana ny fari-piainan'ny fianakavianareo. Tiako fotsiny rangaha ianao dia izay Misaotra ery laza. Zaho koa ny era vao naheno feonao tamin'iny alahady iny dia taitra be. Toa tena tsapako fa tiako avy hatrany izany. Izany? Maika moa fa aty aoriana nampindreo zavatra nataonao an'ny fikambanan'ny ankizy nanehoanao an'izany. Tena babinao ery laza. Tena avo aky ny lanitra ka tsy takatro ry diamondra. Tena marina ve izany? Zaho koa ny ka toraka izany. Raha taloha tsy te hiverina intsony aty Madagasikara, zao kosa hitako ny hatsarany sy ny zavaboary ao amiko.
mihoatra noho ny diamondra sarobidy tsy tia hiala eto ntsony ako. Ay tena lasa poeta tampoka teo koa kay laza. Tsy hitakifa anilany tiana dia tony tsy mipaika tany ny tongotra diamondra laza. Raha tena matotra izany fiarahanareo izany ry diamondra dia mba hampisehoy amin'izay ve vitako izany hovinantiko izany a. Aza maika aloha ianao ry dada fa mbola ho avy re izany a. Sady za koa anefa dia taiza safikely mba mialohan'ny andehanako e. Dry fa maika ho aiza sahady koa nareo e. Mbola be ary ny tsy vitetiko andeha sady rehefa mbola tsy sitrany izany dia tsy alay mihitsy ianao e. Marina izany rehetra. Raha mba fantatry indry mantsy ny hafaliana ato anaty koa ato amin'izao fotoana izao ry diamondra. Hoe tsapaiko. Tena tsy voarefy re izany anaka. Tena tsy afeniko anao ny ry diamondra fa efa tena saika kivy mihitsy aho tamin'ny ianao tsy mba mananamana io mihitsy e. Ianao dia variana amin'ny fahita lavitra sy ny telefonina foana. Io koa dia lasa mitokatokana foana mahita izay hoe tsy tia mifanerasera amin'olona. Tena efa niteny mihitsy ara hoe iza amin'ireo ary no lasa vadan-janako. Anga kosa dia heverin'ny dada fa tsy nieritreritra no avoko mihitsy ny ahy e. Nitaranako. Iza moa mahita rehetra anaka. Rehefa variana eo anie dia tsy mahalala ny fandehana amin'ny fotoana intsony e. Efa tsapako izany ka. Nandraisako an'ireo ankizy tany am-piangonan'ireo nanomboako nitady ny fifandraisana tamin'ny hafa. Milamina dia misesy re a. Tena faly be ary anaka mahita anao amin'izao. Tena marina e. Eritrereto ihany izay nolazaiko toy izay a. Izay diamondra sady ilay fampitaritarikela be hitan'ny olona ety an-tanàna koa anie tsy dia tena mety loatra e. Eny re dada. Zao ry diamondra. Rehefa nandinika dia tokony tsy hampiandrasany elatsony amintsika. Tsy andrela hoana ry laza. Fa andeha ho aiza ianao? Maiky ny hampiakatra anao ry diamondra malalako moa manaiky an'izany ve ianao? Efa tia hanorina fiainana miaraka aminao ako. Laza? Marina ký izany a. Tena fitiavana marina ny itiavako anao ka tsy tiako raha ho lany laniana ny fotoanako. Eny e, tsapako mihitsy loha izany e. Sady efa toy izany koa ani ny hevitra dady e. Ka inona ary ny andrasantsika? Sady efa ohatran'izany koa ani ny hevitra dady e. Ay, vao maika tsara izany akia. Dia roviana no afaka ho any aminareo izay sy dada dia tonga dia hampahafantarina ny dadanareo zako. Fa hono marina aloha ahy e. Eny akia. Za aloha mbola tsy nahita ny dadanareo izany mihitsy e. Anga izy tsy aty? Mipetraka aty ary iziko. Sady izy mihitsy anie no miandraikitra n'ity vohatra ity e. Miandraikitra n'ity vohatra ity hoe? Ben tanàna ve? Eko, izay indrindra. Ianao zanaky ny ben tanàna? Zanaky nga Barjao? Dry, fa misy inona rery diamondra ny toa hafahafa ianao noho nandre momba andraiko a? Ka tsy misy ninina re a. Faly mahafantatra izany. Za nge miaraka aminao fa tsy ny dadako e. Aza atao mampiova zavatra amin'ny fahafantaranao azy na koa amin'ny fianakaviako ka. Dia toy izany koa ny ataoko aminao. Eny ary re a. Aza adinoina ary mandamina an'izay fotoana izay e. Tongotra efa mbian-dakana ny aka tsy miverina mipody intsony a. Andrasary faly lazaiko izy e. Dia teneniko anao fotoana mety. Andao amin'izay ary ny aloha atero fa sao dia hariva be aty ka. Andao ary ry piso a.
Mandroso rea. Mandroso dadan'ny hery laza. Ohatra ary to raparitso mandroso monsieur le maire. Ie, androso tokoa moa zany e. De mipetrapetra rea. Etsy hery laza mipetraka. Oay, azafady fa somary tiritiry ihany ny ato an-trano monsieur le maire. Saovy de tery rea. Dia mondra mandehana amin'izay aloha ianao dia arso le ranom-boankazo fa inona ary ty e. Le andro anie mafana beza dia mangetaheta koa reto vahiny reto e. So apiako ianao ry Diamondra. Oako izao fa mipetrapetra eo ka. Ao ary, ity le izy. Mandraisa daholo dia aza misalasala. Tsinotsinona re. Ie, Misaotra betsaka Diamondra. Dia sady resaka ihany angambotsikako. Iano anaka. Izy aloha no dadako. Rabaritso ny anarany. Misaotra betsaka anareo namotrano anay ry dadan'ny Diamondra. Tsy dia mahay miteny fa ataoko fa zavatra tokony atao nohatr'izao. Tonga hifankahalala fotsiny aminareo sy mpafantatra ny fiarahako amin'ny zanakao ako. Zaho koa dia toraka izany re anaka. Tsy dia be resaka firy any ahy. Zara teo koa tsinona tsy dia mahay miteniko. Zaho moa izany no rakoto e. Zaho no rain'ny Diamondra. Ny reniny moa efa tsy raitrano aminay ato intsony. Nolazainay ihany izy fa angamba nisy tsy nahafahany tampokako. Dia misaotra betsaka anareo tonga mamihaja ny ray aman-dreny e. Tena vitsy tokoa anie manao toa anao izao anaka amin'izao fotoana izao e. Efa vitandry zareo any anelakelan-trano any ny ataondry zareo vao mahalala fomba ny ankizy ankehitriny. Tena misaotra betsaka ry sery hery laza. Tsy ho be resaka koa fa efa vita teo ny fampahafantarany e. Nireny hery laza moa efa maty efa 5 taona zay. Zay angamba tsy voalazany teo. Mahafinaritra ny mahita ny ankizy natambatra ny fitiavany e. Dia aleo koa tsika ray aman-dreny mba hiezaka anao izay mety mba aharaikitra izany fanirian'ny zanatsika izany e. Tena misy zavatra tiany Raparitso tenenina amin'izany ary ve? Aleo ekena fotsiny dia hita hoe ny tena marina. Tena marina izany monsieur Raparitso. Efa natambatry ny ankizy moa izany tsika izao tiako. Ie, izay mihitsy. Diamondra. Ahoana re? Tsy haiko fa faly be ako. Mihoatra noho ny anao ary ny hafaliako. Zany. Nahazo lehilahy matotra tsy mpilalao fitiavana toy ny tanora sasany ankehitriny. Tsy hitako akoha any ny lalovana an'izany fitiavana izany e. Tsy tsapa amin'ny fonao ihany ve hoe ty olona ty tena tiako na tsy? Misy ny olona ohatra ny lolo rery laza. Satria tetezina daholo ny mamon'ny voninkazo rehetra. Ny ary ery Diamondra ataoko fitiavana voangaly e. Ianao dia ianao ihany no mahalalako. Tena tsy very kosa ny fahaizana tenina dia mipetraka 5 taona tany an-dafy aza. Tsika ange malagasy foana naizana izy e. Tokony ho tazonitsika foana ary zaniko. Tsika ny tokony ho tia kokoa ny antsika mihoatra ny vahiny. Manomboka amin'ny teny izany. Fandraisana anjara amin'ny asa atao eny anivon'ny fiarahamonina mba ho entina mampandroso ny manodidina anaoko. Zay fa miseho ny mahazanaka monsieur le maire hery laza. Ka marina kosa any izany ry Diamondra e. Nisy fotoana dada nitaraina tamiko mihitsy satria ny vahoaka ho izy tsy mandray andraikitra mihitsy na dia efa entanina azako. Indrindrindrindra moa fa izany fandoavan-ketra izany e. Nefa ny dia be tarainy ery amin'ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa eto amin'ny tanàna e. Jereko toy ny lakan-drano, ny fanatsarana ny lalana sy ny sisa e. Hita izany ka. Fa mitatra be ilay resantsika fa tohizako kely ihany. Misy koa ange ny olona ny ao ambony ao tsy mahazaka mena miraviravy e. Tsy mahatanty ny vola be arantirantin'ireo tsy manara-dalàna dia manaonao foana. Eny e, izany aloha dia misiko. Any amin'ny fanaraha-maso anky izany no tokony hamafisina. Mety olona amin'ny be ny tanàna ihany hery laza raha milatsaka. Izany mihitsy ary moa ange no antony nampidiany dada aty Madagasikara e. Tsy afianiko anao moa izanyko. Ay,
De maninona tsy manao? Ny tena marina kiry dia mondra mbola tsy izany ny mamaky azy zao a. Fa ahoana? Ka tia mafatifaty kely eto akaiko ty zao mamaky ako. Ary raha mba sady milatsaka be ny tanàna ary manambady ahy e. Aleo ry ila maraka ny filaharana mamaky aloha ry dia mondra fa tsy trapako izany a. Sa ahoana ho ndrika? Mba mampiresaka fotsiny ary e. Tena tsy napoziko ohatr'izany la ny fiainako. Hoe ahoana ka? Anana olona tena idealy ho tiaviko de olona tena tiako. Za miny hoe efa lahatry ny tompo nga am'izao iainantsika izaoko. Fitenin'ny mamaky foana mantsy izay talohako. Eny tokoa. Efa mankasy dodina midingana manaraka amin'ny raharantsika mihitsy raha ioko. Fa nga kosa izany moramora rery laza na ny fikarakarana fotsiny ary. Hitantsika eo izany akia. Za tsy na mazoto beko. Iza ihany ary ndeha ataoko kandidahan'olo anary. Hery laza nanty anaiko ty mbola tsy vonona. Irakotiny hoe veriko etiko mbola tsy sa. Sa nefa tsy hamontsitra intsony an'ity toerana ity satria ahitako tombontsoa marobe ty. Sa ve moa lazan'izany amin'ny hery laza hoe nahazoako vola be aty amin'ny sisiny aty ity toerana mahabe ny tanàna anaty e. Ahoana reno ataoko e? Hitako ny hevitra. Ory dada tsy foko sy mamiko indrindro. Ahoana lesy a? Misy resaka saika ataoko amin'ory dada. So de lava be aloha zany e. Sa mbola mila mankany amin'ny birao rehefa avy eo? Manan-danja be anefa izy tiako. Ao fa afoesiko raha zany ka. Lazao ary e. Zao ary efa te hiroso amin'ny rarahana sy dia mondra amin'izay ary dada. Sioka. Fa inona mamaky an'lahy e? Sa sanatria efa... Non. Tsy zany eritreretinao izany mihitsy ka. Azako. Sady za koa ary mbola nanaja azy hatramin'izao nie. De inona fotsiny ny anton'izany? Efa te hanana ny tokantranoko ary dada. Te aleo tena moa izany raha ny marimarina tokoako. Zay moa izany e. Misy mitanjona tiana hitratrarina ka inoko farariny raha manana izany fahaleovan-teny izany zaiko. Ay, zao anefa. Inona ry dada? Mbola misy zavatra manahirana anazy ao de mbola tsy afaka manao an'izany tsika. Fa nahoana kosa e. Raha resaka sy vola sy ny hoento manana ny ry dada, tsy maninona na atao tsotsotra aza iny raha ranay e. Mba mieritreritra ve lahy miteny an'izany? Mba hafantatra lahy hoe izy lahy. Tsy zanak'Rabary Jobe ny tanàna. Ka inona ary ny antony mbola tsy ahafahantsika manao an'izany e? Antony manokana mihitsy lesy a. Andeha aloha de raha riva toy izany resaka izany raha mbola telo lahy. Lasa? Lasa izy marinako. Inona ary ny antony taona ampihemotra tampoka ny dada? Anga mbola tsy natory foana ty lahy inona no mbola mahavariana ny lahy eo? Mbola niandra ny dada fa tiako tohizana ny resaka tamin'ny atoandro iny. Resakinona? Le rahanareo ve? Eko. Inona ny tena antony mbola tsy mampazoto anao ny anaovana ny rahanay e? Efa le nilazaiko ny lahy tamin'ny atoandro iniko. Mbola misy zavatra manahirana ana? So de mba tsy zany kosa ry dada. Fa inona ozy lahy ka? Zanakao ani ahy. Fantatro kosa ny fomba fisainanao. Tsy kariko fa misy teny hafahafa iny lazainao tamin'ny dadany Diamondra tamintsika lenseho tany Ambozarioko. Mino fa mety izay ngamba no antony. Inona nefa izany e?
Zavatra navoaka amin'ny vavanao ve de tsy ho tadidinao e? Eny e, zao ary ny tena antony e. Eno tsara raha te halala lahy. Eny ary. Zao, raha manakiny atao kandidara kotrain'iny de amonjy an'lahy iny de keko na zao de zao aza nanaovana ny rarahanareo. Efa fantatro rery dada. Efa fantatro mihitsy fa misy zavatra tetehanao ao. Tsy mazava mihitsy mantsy ianao ty raha zany ka. Hatramin'ny fiainan'ny zanakao ve de ataonao takalinaina ohatr'izany ka. Mikiranao izay tombontsoanao eo amin'io seza mahabe ny tanànanao io e. Zay fotsiny e, tsy mpanao an'izany ara ty lahy ho fantatra. De ny fiainan'ny zanakao ve nisantaranao anaovanao azy? Fa misinina loatra io toerana mahabe ny tanànanao io e. Tsy mazava. Azo antoka tsara ary fa tsy reny lazainao areny ny antony amikiranao io ko. Zay ho ahy e. Ary andeha atory amin'izay fa bonne nuit lahy ka. Eo ianao e. Efa vaky any moa indresaka tamin'ny herilazy iny zany ka. Andeha anontaniako farany ny hevitra rakota maefa niovana ahoana. Allô? 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 Izaka io azafady e? Rabaritsao ihany e. Anontany ny hevitra farany mikasika an'ilay fangatahako iny. Le resaka hoe anao kandida ve zany tompoko? Eny e. Sady napatsiahivoka anao ihany ane tamin'ny fiaonantsika farany e. Asa nahazonao ny tiako tenenina. Mila mahay miara-miasa koa atsika lehibe. Azonao? Ka ny tena marina ane monsieur Rabaritsao. Tena tsy te hiverina amin'izany tsony ahy e. Tena marina e. Efa disony ny fatanorako ny politika e. Tena leo monsieur Rabaritsao. Tsy mitovy ny tamin'izany fotoana izany tsony ange zao e. Ay e. Ka leo zava-boribory ary e. Misaotra tamin'ny fametrahana fitokisana e. Eny e. Tena tapahany marina. De rehefa izay zany ny fanapahan-kevitra elary rakoto de jinja ny valiny zany ianareo. Dada kosa any de tsy mba mieritreritra tsara akory. Inona moa anaka ny mbola eritreretana amin'izany tsony a? Tsy efa nilazaiko anao ve ny hevitra hoe tena tsoriko ry dia mondra fa tena tsy mahavita resaka politika izany tsony a. Fa angamo ianao efa nanao politika taloha no hoe tsy mahavita tsony ka. Zao reny tena marina ry dia mondra. Tamin'ny fahatanorako dia efa nilona tao anatin'io sehatra mihitsy a. Tamin'ny tsara no ny fankalalana isin'ny reninao anie. Betsaka ny tantara ny famaofao tamin'izany. Fa ny anisan'ny hafarany koa dia zao tsy maheo tsony ny reninao zao. Maninona ry dada? Inona ny idiran'ny mama amin'izany? Olona mpitarika natokana tamin'izany, ohatra Ngara-Baritsao amin'izao io. Ohatra anazy iny miaraka amin'ny reninao amin'izao fotoana izao raha tsy fantatrao. Mba marina aloha fe izany sa entinao ialana tsy hamaly ny fangatahana-Baritsao fotsiny e. Raha tsy matoky ahy ianao ry dia mondra dia tsy ho izy dia anontanio a. Mazava aminao angamba izay ny marina rehetra, izay. Na izany aza mba tokony eritreretinao ihany ny vokatry ny nataonao ka. Ny an'ny mama efa milamina any. Fa ny mety hisy fiantraikany amin'ny fiarahana eserlazany izany ry dada e. Zao ry dia mondra. Raha tena olona misaina izy, herilazy io, dia tokony tsy ampiarahany mihitsy izany resaka fiainanao an-tokantrano sy ny resaka ivelany izany. Tena manahy mihitsy ny aka. Herilazy. Allô? Ie, ato aminay aka. Fa misy inona? Ay, tonga avy aty ary e. Audio.
Zay nga miery lazy zay ry Diamondra mandana vao a. Mandroso ianao? Manahoana ianao ry dadany Diamondra? Salama ry anaka. Avelakeo aloha nareo a. Ie, lazao amin'izay ary izay zavatra manandanja tianao tenenina izany? Mety efa fatapatatrao ihany angamba le izy. Lazao mihitsy ny aloha dia ho hitako eo na marina na tsika. Zao ary. Dia zay ny resaka isy dada ataoko. Tsy napoziko mihitsy ry Diamondra. Tena nasehony amin'izay izany no mampanao politika azy. Ny afetsifetsenao an-damosina. Ny veriko fa mba lalao madio sy marina ny ainany eo amin'ny toerana misy azy io. Hay mety misy tombotsoa manokana ao matoa izy te hifikitra eo. Mazava be mihitsy izany ry laza. Mampalahelo ahy dia ny fiarahantsika. Sahany atao sorona mba ho an'ny fitiavan-tsezany. Lalina mihitsy akizaniko. Fa zao aza matahotra indri fa na dia eo azy izany dia tsy hampiova velivelo ny fitiavako andry zaniko. Vao mankara angamba hampitombo azoko. Sa ahoana ary malalako? Marina mihitsy le tsy izany malalako a. Ary raha sitraka dada na tsy sitrany dia tsy maintsy vita ny raharahantsika. Na tsy misy aza ny fanampiany e. Ka dia inona hono ny vaovao ry sery ry laza? Manao hono monsieur Rapartsao ao? Ao izy vao avy nifamaly tamin'ny tao zanakaty aminareo io. Famaly ahoana koa ry anaka? Mikasika antsika mihitsy ary moa ilay resakako. Tia ny anao hoe efa niantso anao anga izy. Efa niantso? Eny efa vita neny resaka e? Efa nandany tsy nanaiky ny fangatahana izy ry laza. Efa napozika any zaniko. Tena miala tsiny aminareo ary zary izy roa. Tsy hoe tsy firarahiako no avinareo no nanaovako an'izany akory sanatria fa mahita fa tsy mety ny fanekeko ny fangatahany. Raha nino ataloha fa olona miasa tsara araka ny verako azy indrainao iny ry laza dia azoko antoka ankehitriny fa misy antony manokana tiany amikirana an'io seza io. Dia izay andimby azy koa no hiara-miasa amin'ny anohy fanaony izany. Tena ialako tsiny amin'ny sehatrany aloha ry laza. Tena marina. Ohatra izany koa ny fijeriko azy ry dadany Diamondra. Tsy misy tsy mihitsy fa marina sy ny zava-misy anie tokony ho fantatra. Fa eto anatrehanao mbola hamerenako indray ny fitiavako an'ity zanakao tiako. Sy ilazako fa na iny kodona na iny kiatra dia tsy maintsy vita ny raharahana ireo keliko. Teniko ny azay ary teny lelako. Ndre te mametsotrana anareo re zary anakisany. Raha sitraka ny indray koa izany dia tsy maintsy ho tanteraka foana. Eny ary. Misaotra ry dada. Makasitraka e. Tena nikiry hatrany anao ny rarahanareo izany nareo? Efa niteny taminao hoe ny anay ho amin'ny fitiavana no nahatonga anay hiarakako. Tsy ahoanay raha angazy zavatra mangirangirana ivelany tamin'ny masony any e. Vitanay foana io. Tena tsy nijereny lahy mihitsy izany ny voninahitry ny ray aman-dreny lahy. Ohatra fa angamo ny ray aman-dreniko ny anambato fa tsy zaka. Niova be lahy hatramin'ny rahan'ny lahy tamin'ny vehivavy. Vehivavy inona? Toy izy hoe ny saiko lazainao ry dada. Iny rangany ty ka zay efa lazanao azy any Mahavitasoana rehefa za tsy hanatrika ny rarahanareo izany ka efa tsy maintsy ho vita koa moa izany izy na eo nao na tsy misaotra ihany ry dada tamin'ny nataonao rehetra. Diso fanantenanany amin'ny lahy. Ka na za koa ary Antenaiko mba handimby anahy lahy ka nitsipaka anahy mihitsy. Tadio anefa fa fitiavako an'lany nanaovako an'ireny
fitsinjovako ihany koa no aviny lahy. Fitiavan-tena ny ianao fa tsy fitiavana zany e. Aza miresaka an'izany tsony ianao ry dada, zay va lasa. Dia faly miaravanareo ry ary zanaka, mba hanazanaka lahy ihany aty marina moa faranko. Misaotra rery dada. Ataoko hoe dada koa zany moa ianao satria zary moa zanakako. Kosa e, vadiko ianao fa tsy zanaka tady zany. Manjary tsy mety indray zany resaka izany. Ji? Miarabanareo ary izy roa. Misaotra ry dada. Dia mifona aminareo koa fa tsy miendrika ny jory eto akory aza. Na aminareo roa zany na aminao zany ringaran-koto. Anka, raha ny amiko manokana indray aloha monsieur Rabartsao, ataoko fa tsy misy orana. Inona koa moa zany ny antony tena hifonanao e? Nangataka toy ny nangataka rehetra ihany anie ianao, rehefa tsy nahazo dia mba tsy nahazo koa zany e. Ary to ohatrany tsy mahateny malalako e. Variana fotsiny aka. Variana hony e. Sady manontany tena hoe ahoana ary mety ho tohan'ny tantara rapitso. Ohatray, ary hoaiza koa reto olona marobe reto. Andraso aloha atsony ery laza ka. Ery laza! Ery laza! Fa inona izao vazavaza be izao ry Diamondra? Fa inona ny antsoinao ary ry Diamondra? Ka jerenao reto olona marobe milanja sora-baventy reto e. Hoay tokoa. Inona hono reto lazainy? Rakoto kandida? Rakoto kandida? Fa inona hono ny soratra eto zareo ao e? Hoe mangataka anao kandida ho be ny tanàna ho. Maninona? Dia mbola ho amafisina eto koa fangatahana anao kandidara izany ho. Efa vahoaka manontolo kosa kay mangataka anao ilatsaka very dada. Tsy mbola anaiky ihany ianao e. Eno Fa tsy dada ve ny tonga avy any aoriana iny. Fa misy inona eto nitoatra ny misy olona be dia be milanja sora-baventy reto Vakio rangaha dia ho hitanao Rakoto kandida. Tsy misy idirako izao ry Rakoto Tena gaga amin'izany indray koa ny tenako ry zareo Mbola ilain'ilay tanànantsika ianao ry dada. Ary za mihitsy ny angamba ny ilana ny fisianao. Ekeo ny fangatahanay re dia mitondra fiovana. Miaraka aminao hatrany anie izay e. Aza matahotra ianao ry dada Rakoto fa tsy avelanay rery ianao Ko raha izany ary moa izany no izy dia atriako ny adidiko satria mety izay manana tokoa angamba no antom-pisiko. Misaotra dada. Misaotra anao e. Eny e. Ny antom-pisiko, tantara nosoratany Harivony Olalaoviny, Mananjara, Tahinana Antenaina, Fiderana ary Silvia. Nandray feo Rivo Razaka Sahala.